tsy anenina intsony. Mahadelisy ry tazako ry. Aleo aleako eny mihitsy fa mandreraka ny nataony ka. Manahoana Madelisy a? Monsieur Ralay, manahoana nareo andy? Tsy misy manafa misaotra. Mialatsiny manaka nanao ety an-dalana fa tsy misy tsinika. Ka inona no azoko anampinanao? Efa vita ve ny teti-dratsinareo vao mody hoe inona no azoko anampinanao? Fa misy inona re Monsieur Ralay a? Fantatray ange ny tetikadinareo mpikambanao amin'ny birao mpividiananao e. Tetikadina ahoana tompoko? Tsy namelanareo ny zanako ifidy ka. Tsy navelana ifidy ahoana moa? Satria tsy metimety aminareo ve ny olona toanana mianakavy dia nataonareo izay anakelezana ny vato hiditra any aminy. Azafady kosa aloha. Tojo ny taolana ianao amin'ity ka tsy anaiko mora ny fanarinjony zanako Madelisy fa dia miomana ianao a. Moramora aloha ianao Monsieur Ralay. Fanarinjony zanakao ahoana aloha? Ka sady tsy nomenareo kara-pividianana ny zanako ny tsy voasoratra tao anaty lisy-pividianana. Tsy izaho nge raha angaty iny manao ny lisy-pividianana e. Tsy misy idiranay mambramboro mpividianana zany. Fa iza? Anjarany ao amin'ny fokotany manamboatra ny lisy-pividianana fa andraikitrareo kosa ny makeny amin'ny fokotany manoratra ny anaranareo andy. Fa iza tamin'ireo zanakao aloha ty hoe tsy nahazo karatra. Le faravavy. Ay ve? Tsy sambany moa tamin'ity vao ifidy. Ka zay indrindra ny mampalahelo anay e. Nefa dia tompona andraikitra tamin'izany nareo ray aman-dreniny. Andraikitra ahoana kosa moa? Ianareo ray aman-dreniny tokony naniraka azy anoratra ny anarany tany amin'ny fokotany. Fa tsy ny fokotany ve ny manoratra ny fokon'olona ao aminy any anaty lisy-pividianana e. Anjarany mpifidy vao feno 12 taona ny manoratra ny anarany eny amin'ny fokotany. Anga? Mandeha anaingana ny tany io eny amin'ny fokotany momba an'izay fa efa ao anatin'ny fanavaozana ny lisy-pividianana tanteraka isika izao. Ray voa. Ahoana ry dada? Manao enina moa ianao io zao? Mijery télé. Ay, miomana aingana ary dia mandehana ianao any amin'ny fokotany zao dia zao. Fa amin'ity andro efa mifiry. Fa misy inona any amin'ny fokotany ry dada? Nisokatra nanomboka ny voalohan'ny volana Desambra teo kay ny fanavaozana ny lisitry mpifidy. Dia inona nefa no idirako amin'izany e? Avy tany amin'ny fokotany za io e. Ndeha soraty aingana any anaty lisitry ny mpifidy ny anarandry. Za indray angamo izy izao. Tena zay mihitsy kay. Anjarantsika olo-pirenena tompony zo no mitaky ny zo no voasoratra anaty lisy-pividianana. Ahoana koa izany? Ohatra hoe feno 12 taona ry zao a. Dia anjarandry tompo-tena ny mamonjy ny fokotany mitaky ny anoratana ny anarandry ao anaty lisitry mpifidy. Ay, zay zany ny antony tsy nahazoky kara-pividianana teo. Zay mihitsy. Ho an'izay efa mpifidy indray dia anjarany amin'ny maha olo-pirenena azy ny manara-maso raha tafiditra ao anaty lisitra marina ny anarany na tsy. Dia ahoana indray zany no momba andreny anaran'olona efa voaelika ka niverezon-jo reny nefa mbola misy mahita ny anaty lisy-pividianana ihany. Anjarantsika olo-pirenena koa ny manara-maso an'ireny sy ireo olona efa maty mba tsy ho tafiditra ao anaty lisitra tsony. Zay hono ny antony nanavoazana ny lisy-pividianana isa-taona. Hay ve? Mety tsy ho tratrako no any fokotany androany ry dada. Fa oviana angamo no mifaran'izany fanavaozana ny lisy-pividianana izany. Efa nanomboka tamin'ny voalohan'ny volana Desambra teo ange izy io e. Ary tsy mifarana izany raha tsy ny 15 Febroary. Hay ve? Ao anatin'izay zany no andraisana ny anaran'ireo mpifidy vaovao sy ny fitaranan'ireo milaza ho tsy voasoratra tao anaty lisitra. Za indrindra. Mandritra io koa no hamafana ny anaran'ireo mpifidy tokony hoe sorona satria efa maty na voaheloka na ihany koa ny findramonina. Manomboka ny voalohan'ny volana Marsa indray dia mbola miverinao fokotany iny lisitra iny ho jerentsika rehetra. So mbola misy diso na adino. Io le hoe fanitsiana ny lisitry mpifidy. Ay ve ka be pitsopitsony toy izany e? Rariny loatra e. Iankinan-javatra maro ange ny fahadiovan'ny lisy-pividianana e. Zay aloha e. Jereo tamin'ireny resabe nandritra fividianana farany teo reniko. Za indrindra. Dia zao. Manomboka ny 15 Mey no mifarina tanteraka ny fanamboarana n'io lisy-pividianana io. Dia tsy azoko tiana tsony zany iny manomboka eo? Tsy azoko tiana tsony fa ino miasana amin'izay fividianana ho avy rehetra eo. Rapitsy dia rapitsy ihany dia hanoratra ny anarako ary mbola hiverina indray ny voalohan'ny volana Martsa na marina an'izany. Tsy anenina intsony. Tantara vokatry ny fiaraha-miasan'ny CENI sy ny coalition des radios ary vatsiny ny vondrona afrikanina vola.
tsy hanenina intsony.